Amin'ny vovoan'ny fatanjahantena kosa Nanomboka androany tena ny lapan'ny fatanjahantena teny Mahamasina ny fifaninanana ho an'ny telo miaraka na ny triplette amin'ny fiadiana tompondaka eran-tany taranja tsipy kanetibe zakina ora-potomanana no mitaritra izay vaovao izay. Fandraisana roa sy faharesena roa no azon'ny ekipa pirenena malagasy androany tamin'ny fifantsanan'ny andeha fafito amby efapolo ny fiadiana tompondaka eran-tany taranja tsipy kanetibe olo telo miaraka na ny triplette. Teo amin'ny lalao voalohany dia resin'ny malagasy tamin'ny isa 13 ray ny ekipan'ny Ekosy. Hita ho maivana ho andro nanosy lova arrière reto ekosy reto. Izy reto ekosy reto izay hita efa nahazoazo taona ihany. Narak'izay dia niondrika tamin'ny isa 7-7 nanoloana ny Luxembourg malagasy. Tsy nanova ny vokatra azo ny fanoloan'ny mpanazatra ny tita teo amin'ny toeran'ny lova rehefa nitarika 9-3 ny mpifanandrina tamintsika. Taorin'izay dia niotra indray ry nanosiny namany ka nandava ny Suède tamin'ny isa 13-7. Tamin'ity lalao ity dia nanomboka niverina ny fatokisantena ho amin'ny mpilalao malagasy indrindra fa teo amin'ny tifitra. Tetsakilan'izay dia tsy nanary mihitsy ihany koa ery teo amin'ny pointe. Nandalo ihany anefa izany fahafalian'ny malagasy izany satria dia aresin'ny Benin tamin'ny isa 13-7 indray izy ireo teo amin'ny lalao faefatra nataony. Marihana fa amin'izao ray resantsika izao dia mbola miatrika ny lalao farany amin'ity fifanitsanan'ny team malagasy, lalao izay tsy maintsy ivoan'ny mpandesy raha teo ihanohy ny fifaninanana rahampitso. Sikaritra tamin'ity androany ity fa vesatra goavana ho an'ny mpilalao malagasy ny fanakiana nataon'ireo mpijery sasany. Tsy tokony hisy anefa izany tranga izany na ahoana tsy fitovy mpijery satria vonina pirenena no arovana. Ankoatr'izay dia nanamarika ny lalao fifanitsanana androany ihany koa nandavony Kambodja ny ekipa frantsay izay tokony anara-boninahitra farany tamin'ny isa 13-7. Sikaritra kosa fa nisan'ny ekipa tsara sy mila tandreman'ny mpandray anjara rehetra i Thaïlande nahazo fandresena tranomantsy ity ekipa ity tamin'ny lalao nataony. Rapitso dia ito amin'ny fifanitsanana isam-bondrona ny fifaninanana mialohan'ny idirana ny dingan'ny ampavalon-dalana.